misaotra ny sapana fifoasantsika tamin'ny hira telo misesy natony atsika teo zay a agatantsika anao ny lamako kristiana lamako lamako dia Jesu avereno dia Jesu avereno dia atamaru Jesu misaotra betsaka izao a dia agatana ny komity ny fiangonana hanao ny hira zay efa nomany izy ireo a mitondra ny lohateny hoe mifankatiava satria fantatriny tompo fa be dia be ny halaradia azy ary indraindray dia misy mitsifitovikevitra ka zay ka manombola tonga tompony le zave mba hombay ihany izy ireo taka maray atsika mba isika na manana hevitra tsy mitovy azany ao anatin'ny fiangonana dia ezaka mandray hariva hitandrina ny firaitsan'ny fiangonana agatana ny komity fiangonana hiakatra ty amin'olona hanao ny hira mifankatiava iverina amin'ny resaka sakafotsika teo ao anatin'ny baiboly a dia rehefa nojereny dia tsy misy afa-tsy niteny fotsiny verina ny teny hoe sakafo roa ao anatin'ny testamenta taloha dia ray ny ao amin'ny testamenta vaovao dia le ray ao anatin'ny testamenta vaovao a dia ao anatin'ilay rehefa ohatsika ka manatona anatabatra kristy a dia ao anatin'izay le tatsika resaka sakafo zay fa ny akoatrany tsy misy mitena hoe sakafo a tena sakafo tokoro no tadiavintsika fa tsy hoe sakafo kalana ohatra fa hoe sakafo tokoro dia raha izay tsy resy fanaty baiboly a dia tsy miverina fa tsy levana fotsiny dia ny jerena indray a rehefa misaka sakafotsika dia indraindray tonga atsaintsika ny atao hoe vatsy raha vao miteny hoe vatsy zany tsika dia mieritreritra foana zany hoe olona andeha lavitra zay ny atao hoe vatsy raha ohatra tsika tamin'ny fahakizatsika petraka tamin'ny Madagasikara ka hoe tany ambanivohitra no mipetraka dia dadasineny rehefa tonga ny lahady arivo misy izy hoe omena vatsy ianao malaka hoentinao mandresiny herinandro ho atsika zay tonga eto a dia tino tafo serzio omena atsika dia vatsy fanahy zany hoe omena tenin'Andriamanitra iray ianao zay voaka eto anio a fampahery anao amin'ny fotoana rehetra satria ilay vatsy a atondra anao satria ianao dia iverina indray ao anatin'ilay fiaina zao tontolo zao azaby fa isika dia siry isika mila tonga ho fanasina ka zay vatsy omenantsika androan'izay a ampiasao ahafahanao a mitony ilay filazantsara Kristy zay efa maty tao ilay fijaliana mba ho fanabotana antsika